fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Klasy topoavy no iarabanantsika rehetra mbola tsy misaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ity zoma alina ity isorantsika no sirana efson izay nitondra ny fampahalalam-baovao teo ary manasantsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany mbola miezaka manome sehatra hatrany andreo teknisiana ireo sokajitsika isan'ny olona nianatra sy varam-pianarana ny fandarantsika ho amin'ity alina ity ialantsika ihany koa amin'ny adihevitra izay miiba eto Madagasikara amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny fitondrana vahaolana amina fandarana sahala amitony mba tsy hojanona tsikera tsy fanohikevitra fotsiny ny fandarantsika ho amin'izao aly izao antony nanasantsika teknisiana mazava ho azy dia ny filohan'ny fahefa mividy no ilain'ny malagasy na ny FMI malagasy Jean-Jacques Ratsetson miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano ary. Président hoe président ihany ianao satria filohan'ny FMI malagasy moa ianao no efa candidat ho filoha-pirenena ihany koa tamin'ny fifidianana filohampirenena ary misaotra anao hatrany manaiky an'izay fanasantsika eto amin'ny fandaran'izay ezaka hitondra hevi-baovao ihany koa hitondra vahaolana ho an'ny firenena ka dia misaotra nanaiky amin'ny fanasana topoka. Misaotra anao Andriamato Fenotso Gasikara, misaotra ny teknisianina, misaotra ny Real TV nanasa dia misaotra ny vahoaka malagasy manaraka an'ity fandarana ity hatramin'ny farany. Araka izany dia asena ampiavantsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany ianao izay mijery ny fandarana amin'ny alalan'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara na ny faritany isika ny ampitan-dranomasina tsy adino ihany koa isika izay meno amin'ny alalan'ny Real 94 FM ho amin'ity alina ity. Andriamato Jean-Jacques Ratsetson manomboka miresaka na ny macroéconomie na ny microéconomie ny mpaneho hevitra maro samihafa amin'izao fotoana izao fa eo ihany koa izany ilay zava-misy eto amin'ny firenena indrindra ny resaka fitantanam-bola-panjakana dia miteraka adihevitra ankoatran'izay ihany koa resantsika kely ihany koa ireo vaovao mafana sahala amin'ny auditiny CENI izao no anisany akaiky indrindra ao anatin'ny fandarana ho amin'ity alina ity nisy mpahary ihany koa vahiny teto tamin'ity herinandro ity ihany anisany naneho hevitra ihany koa makasika ny sosikevitra izay hoentinareo FMI malagasy dia hitondrantsika fanazavana avokoa ngamba ireny zavatra rehetrarehetra ireny fa milohan'teny hidirantsika amin'izay toe-kareny zay aloha ataoko ndraimbava fotsiny ny makasika ny CENI satria anisan'ny nahavoaray zany za an'ilay ataontsika hoe auditiny CENI misy maromaro moa izy ato fa mba tete antany kely anao satria rehefa mijery an'ilay vokatra andrasana ao anatin'ny audit zany tsika dia miresaka ny ataontsika hoe fiabilité ny crédibilité ao anatin'izay ataontsika hoe fichier électoral zay anisany efa candidat ianao miteraka adihevitra kely ihany io CENI ny rafitra fa androany zany tonga hatrany amina resaka auditin'ny logiciel zay ampiasaina nisy an'ireny refonte ireny miteraka adihevitra kely ihany koa manao ahoana aloha ny andraisanareo azy ity tokoa. Ny andraisako azy aloha dia fitaka be io fitaka be io resaka hoe audit io voalohany aloha ny document namena tamin'ny 30 avril nataondrareo tamin'ny sabotsy teo vao azoko ty document hoe audit ny ataon'ny CENI ity sabotsy vao azoko email le izy rehefa nyvakina dia fitaka be satria zava-rehetra ato dia hoe zavatra angatahana ny olona dia anao audit an'le inona izy teo le anao audit an'le logiciel ny CENI dia hoe io nge tsy tena logiciel loatra no tokony ho problème amin'io zany atao hoe logiciel zany raha fako raha zavatra diso raha zavatra maloto no ampidirinao iny ihany no mivoaka ty arina
iny ihany no avoakan'le logiciel. Nenay zany raha hoe anao audit de hoe avoy le fichier électoral isaky ny fokotany. De alao iny no auditena iny fichier iny. Io nge azony atao tsara mihitsy miteny amin'ny fokotany tsirairay. Satria ireo fokotany reo mahazo ny fichier NCNI. Jereo fichier NCNI nareo fokotany pointeo ampidovio amin'ny registre ny fokotany misy any aminareo. De raha mahita anaran'olona nareo aty amin'ny fichier NCNI nefa tsy ao amin'ny fokotany fafao. Ary raha misy olona ao amin'ny fichier nareo nefa tsy ao amin'ny fichier NCNI apio. Karazana ohatry ny fafampitahana mihitsy zany no angatany zay mihitsy ny tadavina. Satria raha ity ny fokotany ity ny NCNI de ny NCNI nefa ny aoka tsy adintsika nisy an'le agent recenseur farany teo zay namoaka ihany koa ka tsy fantatro hoe tsika nge efa miditra resaka hoe refonte zany hoe mety tsy hitovitsony zany le an'ny fokotany sy ny NCNI ambasa. Fa zao ny azo tenenina na ny instaty ary ny données an'ny fokotany no alainy. Ny fokotany nge manana ny olona rehetra mipetraka ao aminy. Raha ianao mipetraka amin'ny fokotany ray mila certificat de résidence ianao tsy maintsy makao amin'ny fokotany tsy maintsy misoratra anao vao mahazo certificat de résidence. Fa rehefa le agent recenseur mandeha ny amin'izay aliany any reo olona tsisy nahazo formation. Lazaina mahazo tablety be dia be tsy nahazo tablety. Le nampiasa tablety tsy hainy nampiasany tablety fa misy mampiditra anaran'olona izy de lazain'le tablety efa ao ny anaran'io tsy azonareo ampidirina tsony inona marina. De pro fotsiny hoe tsy mandeha le recensement nataony zareo ianao ve manao recensement miala amin'ny oatra de misy 400 000 ny doublant de mety ve zany de efa ho vita ny recensement mbola 75% no vitanao 25% tsy vitanao de zay nataoko izy hoe tsy raha zara ny tenako manokana tsy rahako zany logiciel ampiasainy an'izany satria ny logiciel averiko foana mitovy amin'ny ordinateur io. Raha zavatra diso no ampidirinao iny zavatra diso iny mivoaka avao satria resaka saisie fotsiny nge le logiciel. De hoy zay hoe ameo an'ny fokotany ny liste ny CNI rehetrarehetra de ny fokotany amin'ny pointé amin'ny registre ny fokotany tsirairay. Zay tsy ao amin'ny fokotany ao anatin'ny liste ny CNI amarin'ny fokotany tsy eto amin'io olo de fafana any amin'ny CNI. Raha misy any amin'ny fokotany kosa misy olona any amin'ny fokotany efa tsy ao amin'ny CNI apina ao amin'ny liste ny CNI. Any farany nge zany de hoe ny registre ny fokotany no tokony atao liste électorale de tsy misy tsony zao rehetrarehetra zao. Ambonin'izany mbola tenenin'ny ato raha anao audit nareo le anaovana an'le audit anatin'le fotoana teneny aloha de tsy possible. Raha anao audit nareo miantoka amin'ny vola lany. Malagasy nge nandoety famakaiza moa ny etranay famakaiza ny etranay no mbola zay ndray vola voatery iantso expert ando volan'ny expert anao ny audit nareo satria raha araka le fiteniny io tsy maintsy misy expert manao an'le audit. Makaiza ny volanay io nge mitovy amin'ny société manana commissaire au compte le société auditena no mandiny karama ny commissaire au compte. Fa maninona moa tsy mifanjakana ny mandoa karamana expert de zay maka expert amin'ny sehatra tsy vitanay de mifanjakana ny mandoa azy fa maninona fananiny ianao no tsy maintsy mahita an'le expert tsy ahitan'io ianao vitsy ny expert eto Madagasikara aloha voalohany. Ny karamana expert lafo be de efa fantan'izany fa tsisy amaly an'io antso ataon'ny CNI io. Fa hoy zao hoe ny zavatra mora indrindra angatao ny fokotany tsirairay hipointé ny liste électorale avoakanareo dia ampitahiny amin'ny registre ny fokotany. Fa tsy misy olona tsy misoratra amin'ny fokotany eto Madagasikara satria raha vao tsy misoratra fokotany ianao tsisy taratasy vitanao eto Madagasikara miala amin'ny certificat de résidence. Olona ny olona sy ny mpanao politika ary ny atoko politika androany Andriamatoa Jean Jacques Ratsetson de hoe misy olona anankiray misoratra amina fokotany maromaro roa na telo na salamjany zany zay zany ny olona anankiray. Ny olana faharoa de misy olona tsy ao anatin'ny fokotany na le ataontsika hoe matoto zay zany nisy olana anisan'ny olana ihany koa misy mihitsy ny fokotany matoto zany hoe fokotany tsy misy ohatrany any Toliara de lasa misy. Ary ny fahatelo zay tena manahirana de ity le resaka hoe karapanondro laharana karapanondro miverimberiny ity ka aiza ho aiza zany no ataontsika hoe tsy mamaha olana vera ity audit zany momba an'ireo olana anankitelo efatra zay narosoko taminao reo. Tsy mamaha olana satria raha ohatra ka olona matoto na ampidiriny de mamoaka olona matoto izy de hoe nety
ara-dalàna le logiciel lasa ara-dalàna le matoto zay nge le problème satria hoe mety le logiciel dia sy avoakana zany mety daholo sy tanterak'izay misosokevitry zao zaka raha tsetson zany dia hoe alao iverina any amin'ny fokotany mihitsy no anaovana ny ataontsika hoe fanaraha-maso fitsirihana moa zany azo ilazana fitsirihana ny liste électorale ary io rehefa samy fokotany nge manao azy vetivety io dia vita tsy misy ray volana io dia vita na mety tapa-bolana ary satria lasa décentralisé ny amin'le fokotany 7 sy ray alina le izy samy manao ny asany le izy na firy isan'ny olona ao dia vetivety iny dia mivoaka zay ihany a dia iny liste iny a efa madio a midiovy fokotany a iny a no azo ekena fa raha resaka logiciel any amin'ny logiciel iny mafetsan'ny seni any amin'ny logiciel ianao no any no concentré le izy any amin'ny logiciel raha donné 10 no ampidirinao donné 10 mivoaka ao ary lasa ohatra amin'ny blanchiment na candidat le izy zany raha ohatra candidat matoto no ampidirinao dia satria madio le logiciel dia ohatra ny sasany le logiciel izy dia lasa tsara candidat matoto foana iny nanandalo logiciel manara-penitra ary na tsara raha le logiciel any mahatonga amin'ny teny io zavatra ataon'ny seni io famonoana afo fotsiny io fa tsy mamaha olana io tsy mamaha olana io na ray minitra ary ya anisany naneo hevitra ihany koa ny atao hoe firaisambean'ny évêque andriamatoa zao zaka raha setson manoloana ny raharam-pireneny raha mifandraika an'izay fifidianan'izay aloha dia anisany tena nitsandrinitra reo mihitsiny ny voaloha aloha ny amin'ny hoe lasa loloatra ny famorim-bahoaka amin'izao fotoana izao fa eo ihany koa zany takiny izy ireo ny amin'ny hoe fisiny fangararana sy ny fanekeny rehetra izay fomba fiasany sy ny eo asa manahoana no mety andraisanao zany an'ity le karazana fanambarana na communiqué dia navoaka ny firaisambean'ny évêque eto Madagasikara ty ka maka ny toerany maharay mandreny asa nge ny évêque eto Madagasikara zany mananatra izy hoe ianareo aza mandeha mialoha fa tsy mety tokony miaraka mandeha ny candidat rehetrarehetra ny zavatra misy raha nge zao zay amory olona an-trano dia anao annonce dia tsy mahazo manao annonce hony amin'ny fomba hoana moa za olona privé miantso olona andeha anao fivoriana privé amina trano dia tsy azo atao hony zany ny baiko ny préfet zany nge misy eto zao nefa zalahy tsy mitsahatra ny manao ina moa propagande ankolaka io aloha dia apatsifiko ny anaran'ny antokonay fa efa mividy no ilain'ny malagasy tsy misy eto parti politique na ny amin'ny fitondrana ara tsy manaiky an'izay tady fa efa mividy ny malagasy ny anay misy dikany hatrany amin'ny anarany ny antokonay resantsika mihitsy niny izay misy ronjato mahery ny parti politique eto ny FMI malagasy irery any no parti politique manolotra vahaolana ny fitondrana aperinasa proof fa zay tsy mitoerana ny tediavinay satria zay rehefa manao pétition dia miteny mihitsy omenay fitondrana le vahaolana tsy misy takalony ary omenay antoka fa mandeha io inona le antoka mbola averiko eto raha tsy ny fitondrana amin'izao fotoan'izao anao an'io ka ianao izy tatatata eny amin'ny eny aman-jay rehetra fa vitanao io avy ara-tovy dia tonga dia miteny hoe ho avy anao azy ka raha tsy mahomby ny zavatra ataoko azonareo gadraina meko antoka fa io nge za rehefa miteny an'izay raha tsy vitako io gadrao tsy maka riska zéro risque satria nahoana niza manafoana ny midy mampiakatra 200% sandam-bola mivalin'izay midina amin'ny ampahefany amin'ny vidin'ny entana rehetra afarana vanivelany na iza manao an'io na mifitondrana amin'izao fotoan'izao na mifitondrana rapitso mitovy mivalina tsotra be le izy raha raisiko boriboriko hoe ny $1 ohatra 20 000 francs akarina sandam-bola ny $1 raha 5 000 francs le zavatra $1 amin'ny vidinao 20 000 francs taloha lasa vidinao 5 000 francs miena amin'ny ampahefany tsy maka riska mihitsy tsisy riska laiko rehefa miteny an'izay zay na saiko miteny hoe raha tsy manbomby io gadrao ahako tsy mihinona fa tonga dia idilantsika raha ohatra ka efa tafitra amin'izay ianao zao aloha
efa maromaro ny ataontsika hoe firesantsika an'izay atao hoe fahefa mividy zay fa inona ny hevitra na tonga ny Jean-Jacques Ratsetso resaka an'io dia anisan'ny lainy voy ny ataontsika hoe fanafoanana ny midy ianao ary voatselakory vao tamin'ny latsinainy tena hitanao hoe mifanohitra ny fomba fanazavany Jean-Jacques Ratsetso tsy andrimatoa Hugues Johnson ny atao hoe midy mba mila fanazavana kely zany androanytsika raha tsitra kao tena nazava mihitsy tsika zavatra ataonao moa dia zao foana iny le roa ty misy roa alina ary iny anao azony ty rehefa manontany an'izay tsy mahazo inininy président tsy azo entina rapitso akory mora sa sarotra mahazo an'ity faran'izay sarotra mahazo an'ity fiainatsika zany zao sarotra be vao mahazo an'le roa alina ariary fa rehefa azo le roa alina ariary eo ihany dia tsita io le fiainan'ny sandam-bola io mahatonga amin'ny teny an'le vahoarana hoe io midy io ny problème amin'ny ohatra ako 1970 tany 400 000 francs valo alina ariary vidina 404 bachet vaovao nisy olona raha taty aoriana nakaty amiko tsy 400 000 izy fa 376 000 francs vidina 404 bachet vaovao tamin'izany 376 000 francs ny fidina sandam-bola dia meko sarinareo androany zay eto Antananarivo mandehany any amin'ny Géance Korakoron-drano misy an'izay fromage zay hoe Roquefort Papillon 229 000 ariary ny kilao ny kilao vidina fromage io importé afarana avy any ivelany io 229 000 francs io boriboriko 1 200 000 francs zany hoe volana azahoana 404 bachet telo fromage ray kilao sisa no azo ny androany zay le fidina sandam-bola fa rehefa fanjaitra ve sisa no azo ny 1 200 000 vao ifole malagasy raha izay ary io vidina fromage ray kilao 1 200 000 francs io karamana malagasy ray volana le SMIC io 1 250 000 1 200 000 PTPR tsy mandray an'io 1 200 000 io fa latsak'izay naneny amin'ny zone franche ary zay le fianan'ny sandam-bola zay le ozy hoe mampahantra atsika ny sandam-bolatsika iza mampiana ny sandam-bolatsika dia ny midy dia verina ny amin'ny teniny Hugues Johnson dia meako hoe tena teknisianina marina ve le rangaha io sany karamaina iaro ny midy tena mea satria inona ny antony satria meo ny fanazavana teknika lazainy hoe ny banque centrale tsy ny midy io ny manao ny sandam-bola fa ny banque centrale dia meako dia tena sérieux ve le rangaha ty ny midy no manao ny sandam-bola ny ataon'ny banque centrale kajy fotsiny calcul rehefa midy isakariva alain'ny banque centrale hoe nisy transaction 5 tao asorony le transaction ambony indrindra ohatra dia mety asorony koa le ambany indrindra dia ataony moyenne le transaction dia hoe tia ny courant midy androany calcul fotsiny ekena ataon'ny banque centrale sady davy Hugues Johnson hoe tsy ny midy manao azy fa ny banque centrale dia hiteny hoe hiteny Ratsetso hoe foany zany ny banque centrale tsy hiteny an'izay mihitsy banque centrale mijery fotsiny dia lazainy hoe itsika mividy tomobile be dia be mahatonga ny midy io menjera aivi ianao manaiky any zany fa tolotra sinady eo amin'le midy no mahatonga n'le vola menjera fa tsy le calcul ataon'ny banque centrale constat ngena ataon'ny banque centrale miconstaté fotsiny hoe zao mouvement tao midy zao zany ny toan'ny ny sandan'ny ariary androany zay dia ozy izy le mividy tomobile be dia be reo tsika ty amin'ny renivohitra ozy izy no tena mahatonga n'io menjera miaiky zavatra contraire zavatra teneny ay ve le midy any zany manao an'le sandam-bola le fivianana tomobile fa mbola diso ndray le rangaha tena ozy tena teniteny foana ve le rangaha sa ahoana za koa tsika miteny zao manana compte en euro foana izy amin'ity volany ity fa nanana an'io foana ako taloha to am'le compteko ny vola dia za no miteny hoe maka 1 000 € ohatra atakaliko androany dia miteny hoe ty atakaliko zany mame ny vidiny rehefa tsisy maka amin'ny vidiny iny miverina ny volako zay le midy zay le acteur zany no manao azy taty arina moa novana ny fitsipidalao dia hoe tsy mahazo manao an'izay ntsony ny olona raha tsy 50 000 € sa dollara miakatra za zany zao rehefa tonga le volako tonga amin'ny compteko dia miteny hoe atakalo ariary iny tsy afaka miteny ntsony hoe koro zao ny tedaviko
fa zay koro tonga eo dia inona anakalozany azy manomboka am'izao fotoana tonga volana mety moa zany tsy misy marana canton de vice tsony fa zao no tiako tenenina am'izay hoe le canton de vice koa eto amintsika nge misy contrôle d'échangement tsiraviny rehefa tonga am'le canton de vice le volako a tsisy ninona azoko ampiasaina azy tsony afa-tsy mamadika azy ariary nanana vola atao 3000 € dia ho za hoe nde mba hividy entana ho any a Chine ohatra na araky ny tenin'ny Ugra Johnson hoe vidy tomobile dia tonga dia zao ny tenin'ny banque hoe ianao a tsy mahazo mandeha tsy mahazo mampiasa ny vola io am'izany satria tsy maintsy orinasa misy facture avy any ivelany a zay vao afaka miasa eto amin'ny midy dia mba etra eto am'izany tsy le olona mividy tomobile reo a ampianariko any Ugra Johnson le olona mety manana havana izy any velany a dia miteny amin'ny havana izy mba vidiora angao io dia ameko aty ny volanareo a misy be deaibe manao an'izany na izy mandeha mividy devise eny Analakely na eny Tsahavola na eny Tsaralalàna zao misy midy zao a no tena miroborobo marché noir an'io devise io fa ndradralahy mantsy rehefa anakina an'le hoe foanana midy hoe raha foanana midy dia iroborobo marché noir zao izy no miroborobo misy ny midy dia ny hoe tsireo tomobile tondrondreo zany a mahatonga an'le santam-bola menjera fa zavatra hafa any amin'ny fividianana vary ohatra tsika mpanafatra vary toy izy aza manafatra ninona tsony aza manafatra vary tsony ary zay vahaolana hitanao zany aza manafatra vary satria rehefa mividy vary ianao dia menjera ny vola tsy ohatra no zany ny vahaolana foanana ny midy a na mividy vary na tsy mividy vary tsy miova ny sandam-bolako zay ny vahaolana ka zao fandehany tsy Madagasikara rery andriamatoa zao zaka Ratsitsaonina no andeha ataontsika hoe miresaka ny tontolo ny voly ty fa tsy maintsy mifandraika amin'izao tontolo zao tsika ame ohatra fanazavana kely aminao a ianao a anisa mivoy le ataontsika hoe taux de change fixe ka raha toa ka andeha ataontsika hoe hiverina am'izany zany tsika andriamatoa zao zaka Ratsitsaonina ka tsy maintsy iala amin'ny ataontsika FMI sy ny organisation mondiale du commerce zany io resahaka io a ahoana zany ny fomba andehantsika hoe hividanantsika fitaovam-pamokarana ohatra fotsiny hoe tracteur ny ivelany any na fiara raha toa ka ohatra hoe tsy eken'ny firenena hafa akory ary a le ariaritsika ao anatin'le izy fangamoa ekendry zareo ny ariary androany rehefa hividy tracteur angatsika mampiasa ariary any za miteny aminao a tovy tsy hoe 10 € vidin'ny ty solomaso ty any andafy manana 10 € a tsy antany a le olona hoe avaizy anao avy Madagasikara firy ny sandam-bola aloha zany tsy meko anao tsia 10 € ty manana 10 € anao azonao ty fafo manao fanamby a atao hoe za tsy manana 10 € a fa sako io a 1 million d'ariary azonao ty etany ty tsy azonao ty volanao tsy mandeha andy volanao tsy miteny andy volana gidro ny volanao vao miala eto fa tiako tenena raha miala amin'ilay FMI sy le organisation mondiale du commerce mihitsy ngetrika rehefa miteny hoe foanana midy zanga miteny hoe miala amin'ny FMI sy ny banque mondiale tsika fa ianao rehefa mietrehitra hoe anaiky an'izany ve zareo tsy izy amin'ny tenanao fa tsy anaiky izy aloha tadidio a ny FMI sy ny banque mondiale tsy mahazo mitsabaka raha anatiny a tany anankiray décret gasy nametraka amin'ny midy décret gasy manala azy zange tsy mila miara aminy tsy mahazo mitsabaka izy recommandation no azony atao hoe raha za ianao dia zao nataoko dia rehefa mahazo tsy manaraka ianao aza tsy anaraka raha izay faharoa raha ny am'izao fotoana zao satria ao midy zay nge problème dia everindra fa rehefa foanana midy hitovy ihany le problème tsy amiva le problème am'izao fotoana zao tsika tsy tompon'ny ariary raha voangentsika ny 100 millions de dollars namen'ny FMI samy banque mondiale budget anampiana ny budgetny fanjakana satria efa tsy voalotsony ny karama mbola 100 millions iny 100 millions de dollars mbola ho avy amin'ny volana tsonyolo raha ny calendrier zany dia zao 100 millions iny a fanga misy fonctionnaire eto mandray dollars tsia fa rehefa azo le 100 millions omena an'le midy ho atakalo ny ariary dia iny ariary iny a no andaovana ny karama fonctionnaire fa maninona moa zany voatery hitrosa azahoana mivolako any ange le problème an'le fisin'le midy le fiandry anam-pirenena ny vola malagasy ary zay foana ny adininy olona fa le olona aty amin'ny atakin'le olona dia hoe foanana midy ny zavatra ngezabe ao ambadika rehefa foana ny midy miverina amintsika ny souveraineté nationale na ny fiandry anam-pirenena amin'ny vola malagasy zay nao tsy voavidinao vola zay ny olana le ariarytsika tsy convertible nge no adelitra ao anatin'izy ka justement satria tsy convertible l'izy dia azotsika atao
Angay zao convertible. Tsy convertible gny ariary. Fa tsika nefa tsy miroso makany amina karazana création monétaire ao anatin'le izy. Ianao mahafantatra tsara raha ohatra ka amin'ny teto Afrika ny akaiky indrindra io Zimbabwe sy ny RDC zay raha nyresantsika efa nyresako anao teto fa misy an'izany hoe mitondra vola amin'ny gony mandeha mividy sakafo eny an-tsena ary tena misy fotoana aza tena hoe nanota vola hatrany amina 100 milliards de zera zay moa vola ampiasain'zareo zany ary tena ataontsika hoe nifoanana tanteraka mihitsy ny dollar zimbabweana zany sy ny zaira taty aoriana ahoana zany no anazavanao an'izay zavatra zay satria matotsika miresaka androany dia tsy maintsy mitsy hoe sao hisy risque ali zany misy fanazavana tena marina ny teninao namoaka million izy vidy mofo anao par million vidin'le mofo atsika efa zay koa nefa rany ny erreur nataon'ny Zimbabwe nanao création monétaire izy fa tsy mifoanany le midy tany aminy tsy mifoanany midy zany mbola mitanany santam-bola dia manao création monétaire izy nampidin'le midy zato isanjato ny santam-bola fa hoe tsy mahatoky an'iny zay icontrenan'le fianan'ny santam-bola mbola nanao création monétaire andreo mandeha indray izy dia mbola idiny retsaray 100% santam-bola niangy ny solution ko tsy zay niatsy ny sarety no alefako alohan'ny omby fa ny omby nitarika sarety foanako midy rehefa foana ny midy raha ataontsika reo manao création monétaire za rery sisa no afaka mampidina santam-bolako par décret za dia adala anao décret ampidina santam-bolako tsy mampidina na iny kidona na iny kiatra tsisy afaka forcé ahako za tsy am'izay fotoana zay nge tsotra be misy budget ariary atao anatiny dia misy budget devise na io devise io raha tsy makany amin'ny fanjakana rehefa mandeha mivarotra lavanila ny opérateur niasan'ny midy io dia ampiasainy any amin'izay tiana ampiasana azy fa ny fanjakana mijery fotsiny fidiram-bola fanjakana devise findramam-bola any amin'ny FNC Banque Mondiale dia me fotsiny aho hoe rehefa atao io fa inona le rapatriement devise nga tsy mitondra vola mihitsy eto amin'ny tanàna ihany fa makany amin'ny midy io fa tsisy idirana fanjakana rehefa atao nge io dia ho za miteny hoe ny fanjakana amin'izay no tatana ny devise dia asiana lara-pahamehana zany hoe ny fanjakana malagasy ny fitondrana zany no mitantana izy manana budget anankiroa izy tsisy ifandraisan'ireo budget reo ty budget ariary anatiny ty budget devise ividianana entana tsy vitantsika eto inona lara-pahamehana tracteur bulldozer quatre tsy manome ahako zay fotsiny io eny dia rehefa ividy any ivelantsika dia nato amin'ny budget any devise anazy zay le fa zao fanjakana tsy manana budget devise aty amin'ny ariary dia tsy maintsy mamadika aloha tsika vo afaka mividiny neftsika potehany midy azoko tsara mihitsy le izy ka tsy tianao le iresako an'le ataontsika hoe fifandraisana ara-bola amin'ny any ivelany fa tsy maintsy averiko foana satria matahotra zany zaho anatin'le izy raha ohatra ary ka hoe tapaka amin'izay ny atao hoe fifandraisana ara-bola amin'ny any ivelany no io fanapaha-kevitra fiandrianam-pirenena fiandrianana ara-bola ozy izao zakaratsetoson io ahoana zany ny fomba fiainana eto Madagasikara nefa atsika tsy mamokatra na fandraisa anankiray ary fandrasa aloha efa manino no tapaka ianao raha manana dollar ianao ka hividy entana tsisy anontany anao ny santam-bola anao aloha voazonao le entana ho averiko indray ty raha 10 euro ty makany andafy manana 10 euro ahako tsy manontany santam-bolako izy raiso firenena firy eto tany misy filopirenena firy tsy misy mahafantatra n'izany ariary zany reo na ray ary condition lizy nge santam-bola mitaha tsy mivaovy eno fa tsy hoe foanana io dia foanana fotsiny fa hoe taux de change fixe fa iny eo amin'izay mampatonga an'le any ivelany matsy hoe fa ahoana Madagasikara ty mametra an'io tsy raharahany any ivelany nge na taux de change fixe na taux de change flottant nataonao nataona 1 milliard ny ariary raha tsy raharahany nge ny azy fotsiny hoe manana devise venao vidianana ny letana manana ianao azonao letana tsisy miraharaha hoe taux de change fixe na taux de change flottant tsisy raharahany olona any ary raha iteny ianao amin'izay fotoana zay na taux de change fixe na taux de change flottant tsy manana devise fa sahako 1 million d'ariary le 10 euro tsy mahazo an'io entana io ianao na change flottant io na change fixe tsy manina nefa nyvezana dia tsy mamokatra arytsika na tsy mamokatra arytsika azotsika atao zay fa za miteny hoe le fanafoanana n'le midy la clé mamerina ny fandrianam-pirenena amin'ny vola malagasy ahafahantsika avy eo mamokatra io nge aza dino hoe miteny daholy miteny zao io Johnson tsisy afa-tsy mifamokarana io fa nga famokarana vita par décret
inona mivokatra azytsika agnondrana androany ary ianao nge tsy afaka miteny andao anao orinasa de tonga de anondrana any velany io tsy misy zany tsy miexiste zany ny orinasa rehetra eran-tany Renault Peugeot reny nampamafy azy tsena anatin'ny frantsay aloha raha mandeha taloloha atsika Ford nanao ny automobile Ford tany États-Unis olona nenge tany amin'ny garage izy de hoe an automobile de nijerevany lafo be manao ny automobile dinona nataony Ford napekary ny karaman'ny mpiasany tao aminy afahan'ireo vidy automobile fa akoatran'le mpiasa tsy afaka mividy automobile tany États-Unis tamin'izany de rehefa niakatra ny karaman'ny mpiasan'ny Ford de niakatra koa ny karaman'ny sous-traitant de lasa niakatra ny fari-piainan'ny Américaine de afaka mividy automobile de zao Ford miaraka amin'ny General Motors lasa matanjaka be fa tsy misy mihitsy zany hoe anao orinasa ako de orinasa io andeha anondrana any velany tsy misy zany tsy misy mondialisation tsy misy ny libéralisme azara miteny fa tsika am'izao fotoana zao ny zavatra misy zany tsy manome ohatra amin'ny tsisy dikany teto amitsika nisy PDB ny orinasa afaka nanondrana tany velany fa maty daholy Sotema nanao lamba tsy adalany Serosy nanakatina ny Sotema maty tao tsy haiko $4 millions fa iny nanafaty any Sotema tsy misy tsena ny velany tsy misy ny atao mondialisation raha nisy tsena tany tokony lamba tsika mora indrindra tamin'izany andro zany satria ny karama teto ambany tsy misy mondialisation io ary ny tsena anatiny napahatrana le malagasy le lazaiko hoe vidina 404 bachet telo fromage ray kilao sisa fromage ray kilao karama malagasy ray volana tsy afaka mividy lamba tsika any amin'ny friperie daholo tsika mividy lamba maty Sotema teto nisy orinasa mbola tsy nanondrana tany velany izy fa tsena anatiny ary fa noho ny fahantrana maty le izy ny Sojufa ohatra mpanao paoma tsy raha be nge mpamokatra paoma hatramin'izao nanao Sojufa jus de pomme amin'ny tavoahangy maninona maty satria nahoana malagasy mividy vary amin'ny kapoka zany jus de pomme zany lasa produit de luxe tsisy mividy maty le orinasa raisindray ny savonnerie tropicale tsika 20 tapitrisa tokony sahirana ve ny savonnerie tropicale tsy tokony sahirana mihitsy ny savonnerie tropicale fa inona ny problème tsy manamboly tsika za zao misy mpampianatra zao miresaka tamiko de izy za zo mampianatra fahadiovana any ampianarana de tam'ireny andron'ny Covid reny de miteny am'le akizy zany izy alohan'ny sakafo raha akizy sasao tsara ny tanana rehefa zao de sasao ny tanana rehefa alohan'ny atory misasana reo de rehefa vita le explication le fanazavana de mitsangana ny akizy ampianarana manangan-tanana zay madama tsy misy savony ao an-trano de ahoana zany no ataonay any ange le izy savonnerie tropicale io tokony tsy maharaka ny tsena anatiny fa mahatonga azy mitsilopilopy le tsena anatiny tsy misy zay le izy io zany miverina any foana io zany hoe tsy resaka famokarana io tompoko fa resaka meo fahefamividy aloha le malagasy zay anao va manao orinasa de amafisin'le fahefamividy le malagasy de ny ambombava no entinao aondrana any velany fa tsy misy eran-tany hoe anao orinasa anondrana any velany raha vao miresaka ny États-Unis fotsiny misy ny AGOA inona dikan'le AGOA taratasy ny teny hoe tafiditra AGOA ianao voalisté ao hoe reto ihany ny produit reto ihany ny entana azonao alefa any États-Unis zao nisany rehefa tratra iny tsy mahazo mampiditra entana any États-Unis tsony ianao aisan'ny mondialisation am'zany aisan'ny libéralisme de aisanao ny anao orinasa amidinao any velany tsy possible zany fa revingadra théorie taingina no ataony izy moa Hugh Johnson miteny an'izany ny tadidiko zao Corée du Nord ngamba no hitako nanao ny modèle ndesantsika fa zaino eny anazy aloha izy tena hoe anisan'ny firenena anankiray eto an-tany zany tsy membre ao anatin'izay ataontsika hoe fonds monétaire international zay ny teneko hoe midika hoe zany fa so de karazana anao any modèle coréen tsy modèle coréen fa atao hoe modèle sinoa any amin'ny Chine nge tsy misy chimide zay mampantanjaka ny Chine fa maninona ny États-Unis rehefa lazaina hoe raha ohatra ianao manondrana PDB zara fa manondrana fa mividy PDB de mijery amin'ny volanao de raisy ny États-Unis ny déficit commercial ny États-Unis mihoatra amin'ny Chine no déficit be indrindra eran-tany manondrana zay tsy izy manafatra zay tsy izy avy any Chine zara fa misy entana amidiny kely any Chine fa maninona ny dolarany tsy menjery
avoa ny teoriana reo mpanao ekonomia manao hevitra tagniny reo avoa indray azavao indray ary zay za manana ny fanazavana fa tsy omeko fa anjaranareo ary manazava an'izay fa maninona zara famanondrana izy zara famanondrana nefa manafatra zay tsy izy avany tsinona maninona tsy mijerany dollara dia miezako fotsiny nareo ny teorianareo tsinona taingina tsy mandeha fa somtovy ihany ve ny teoria ianarany ka zao matsiny le izy a ny teoria ianarana teorian'ny tandrefana monnaie convertible ny volantsika tsy convertible dia tsy mandeha eto zany io teoria ataon'ny tandrefana io ny teoria inge rehefa ataon'ny économiste anankiray a raha nanao teoria zao Keynes na Marx teoria miainga amin'ny zavatra ny ainany tany amin'ny taniny tamin'ny fotoana navelona azy dia manao teoria izy fa nga eto Madagasikara mitovy amin'izay ny zavatra misy mitovy amin'ny zavatra ny ainan'ny Marx avy tamin'ny androny na i Keynes tamin'ny androny tsy mitovy tompoko io zany a ny ekonomia tokony fantariny mpianatra ekonomia rehetra famola volatsaina io famola volatsaina io a fenao avy amin'ny zava-misy ao amin'ny tany misy anao no mamorona ny teorianao ianao ary ny teoria iny a raha vao vita miatraiky indray mandeha tsy valabla tsony io avy eo za zao miteny hoe foanana ny midy dia sinisisa rehefa foana ny midy a za tsy hiteny an'izay tsony miova indray ny fomba fiteniko hoe andao tsika raha amokatra anatiny akarina amin'ny fomba mahery vaika ny famokarana eto Madagasikara satria mikarama amin'ny fonctionnaire TDL tonga dia lany a tonga dia lasa tsy TDL eo ny eo afaka mividy vary amin'ny gony indray izy dia mila mapakatra ny famokarana vary tsika eto ahoana ny fomba famokarana vary mila fantatra inona ny olana eto rano eto atsimondrano sy avaradrano inona mahatonga ny rano tsy misy tsy tonga eny amin'ny tanimbary pakafasika mandavaka izy tany amboalohany mitovy ny voan'ny rano sy ny tanimbary mandavaka amin'ny pakafasika midina le renirano midina tsy mahatakatra tanimbary tsony a iny alasora rehetra iny tsisy rano tsony a ny anay any amin'ny faritra ny akaikiny tsy afahany a 5 hectara ny anay fianakaviana fa le ny manodidina anay amina hectara koa tsisy manao vary tsony ny antony tsy misy rano zany ny tokony tedavana vaholana aingana dia aingana ary tonga hoe tsy dia makivy mamboly vary ange efa-bolana dia miakatra amin'ny vary rehefa tonga ao ny rano efa-bolana fa tsy roa taona ohatran'ny tenen'le rangahy tsy maninininy zay la zay fa hoe roa taona vao miakatra amin'ny vary dia zay natoka hoe io a vaholana misy tsy adalako amin'ny teny tamin'izany latsaka filoham-pirenena hoe raha ray volana hitsanganan'ny gouvernement ataoko raha zany lany a ka tsy midina tsasany tamin'izay ny vidin'entana farana avany velany lasantsony voalohany a dia miala ho azy a ny amin'ny fametram-pialana efa napetrako melotany amin'ny HCC za manao an'iny ige hoa tsisy risque tamin'izany zany a raha 20 000 francs ny 1 euro ohatra dia ohatsa raha tsy midina rehefa 10 000 francs dia ny 1 euro zany a raha 20 000 francs ny tany a zavatra 1 euro vidinao 20 000 francs dia rehefa amboarina le ny sandam-bola ka ny 1 euro tsy 20 000 tsony fa 10 000 le zavatra vidinao 20 000 lasa 10 000 dia mihinana atsasany zany ny vidin'entana afarana avany velany tsy za rery ange mavita an'izany nizany izy eo amin'ny fitondrana manao an'izay teneniko zay hoe foanany le midy akariny sandam-bola raha akariny 100% mihena atsasany vidin'entana raha akariny 200% mihena amin'ny ampahefany a rehefa miteny aho hoe miala ho azy raha ohatra tsy vita zay tsy maka risque a zéro risque satria zay zava-detranga zay mahatonga amin'ny teny hoe zay rery angambany a mpanao politika voalohany manome vaholana faharoa manaprofo fa zay tsy toerana ny tediavinay fa vaholanao ny malagasy io nge rehefa manao an'le pétition zay tantaraiko anareo manao pétition zay a dia misy olona mamaky an'le izy dia mahazo an'le izy dia tena mety tio izy fa zao azamena ny andro rangaha diso fa maninona ho any tsy amena azy raha io namenao ny andro rajo aloha tsy afaka atsony izy dia treromiko le olona ianao a manao vavan'ny olona mihinan-kanina isan'andro ny anay ny olona miresaka aminay a androany izy mitady ny sakafo nomaly io fividianana io zany mbola lavitra be on'le olona mitady ny sakafo isan'andro fa vetivety io satria vetivety tsika dia tonga any zay dia efa lasany eny 10 volany a efa kely sady velany 10 volana dia teneniko izy hoe ina ny olanao a marina ny teniny raha piary ny fitondrana amin'izao ty midina amin'ny ampahefa ny vidin'entana 3 alina ariary isam-bolana ianao dia mahazo trano ny zoky olona 80 taona miakatra mahazo valibabena tsabona maimaimpona ny vehivavy manano tena tsy misy fidiram-bola ampiana vonjy maika ny olona sembana rehetrarehetra ampiana vonjy maika afaka mampiditra fonctionnaire ao amin'ny ray tapitrisy eo 1 million ny fanjakana anatin'izay a ny
mpampianatra 100 000 any amin'ny fahasalamana 100 000 ny mpiasan'ny collectivité décentralisée rehetrarehetra tonga dia atao fonctionnaire mpiasan'ny commune mpiasan'ny préfecture mpiasan'ny fokotany ho avy eo tonga dia atao fonctionnaire ny contractuel rehetrarehetra sy ny fram rehetrarehetra tonga dia atao mpiasa-panjakana ny fram asiny évaluation raha tsy afaka mampianatra izy tsy maintsy misy toerana mety am'le toerana 1 million fonctionnaire vaovao zany rehetrarehetra zany tonga dia azo atao zay nge menay le izy atorolay programme ny FMI malagasy no atolotra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao raha ataony andro zany hita maso nidina amin'ny apa efa mividiny entana hita maso 3 alina ariary dia mahazo trano hita maso 9 taona mahazo valibabena tsabona maimaimpona sy ny sisa ny asa nitady olona fa tsy ny olona nitady asa mampiditra fonctionnaire ray tapitrisy izy amin'izay fotoana zay miala tsy manao politika atsony foanako ny FMI malagasy vita ny zarako proof zay za tsy mitady toerana fa rehefa kosa ny fitondrana amin'izao fotoana zao tsy mety anao ny FMI malagasy tsy hipetrapotsiny fa tsy maintsy andeha anatanteraka azy amin'ny fividianana ho avy amin'ny 2023 misy karazana théorie anankiray ihany koa resako kely aminao aloha satria ararotana any satria mba anampy le fanazavana ho an'le olona mihitsiny fatogavanao eto le resaka volamena zany andrimato zao sakaratsy eto sao raha ohatra hoe raisitsika zany ny volamena le talon or zany resantsika io no hitondrana ny vola malagasy ny vokatra officialy zay nijereko tamin'ny maraina dia eo amin'ny 2 tonnes eo zany hoe mamidididina ny 114 millions de dollars na eo amin'ny 570 milliards d'ariary eo ny arena avokariny Madagasikara ho anatin'ny iray taona nefany tafiakatra hatrany amina 35 000 milliards d'ariary fantaniko dia tsotra raha ohatra ka hoentitsika amin'ny resaka volamena ho an'ny vola malagasy tafavoaka ve zay zavatra zay théorie anankiray hafa zany ao anatin'le théorie taingina tsy misy vola eran'izao tontolo zao misy azany garantie volamena averiko efa nampianariko an'io Douglas Johnson dia taty aorina izy efa niaiky fa hoe efa maty tamin'ny 71 ny talent or efa namoaka an'izay izy io resaka garantie volamena io dollar américaine no nanana an'io fa tatary io vita ny 2e guerre mondiale ny ady lehibe faharoa nivory tany a Bretton Woods ny mpandresy dia natsangana ny FMI sy ny banque mondiale fa ny tapa-kevitra mivoaka atao dia hoe mila vola iombonantsika mila monnaie commune dia lany ny dollar satria ny États-Unis reriny tsy tratran'ny ady lehibe faharoa fa zao kosa miteny ny tany rehetra hafa ekenay ny dollar natao vola iombonana fa asio garantie volamena fa raha voatsisy an'izay io dia manatota vola fotsiny ny Amerikana dia vidiny zao tontolo zao dika rehefa miresaka garantie zany azadiny foana tsy mandeha ila io fa misy ny Amerikana nanaiky ny vola natao vola iombonana ny contrepartie an'izay nanaiky izy anao garantie volamena misy takaliny foana io zao tontolo zao nanaiky hoe ny Amerikana ny dollar nataosika vola iombonana ara fa asio garantie volamena dia zay natonga le garantie volamena io garantie volamena io tsy tenitenenina foana ny dikan'io dia vitanao mamadika amin'ny volanao volamena rehefa misy mangataka dia tamin'ny 1966 790 ny général de Gaulle ny président frantsay nalay ny réserve dollar ny banque de France nampidiriny sambo nalefa ny tany Washington dia ozy izy atakalozan'le garantie ary io dia voatery ny Amerikana nanakalo an'le dollar volamena fa nahitan'izay ny Amerikana 1971 dia tonga saina izy hoe raha mbola miverina amin'ny frantsay manao ohatr'izay na misy tany hafa ho avy eto miaraka amin'ny dollar tsy voavadika tsika volamena io dia nanapa-kevitra samy rery izy tsy mitakalo volamena tsony ny dollar manomboka androany zay tay indray mandray zay tsy tay indray mandray aza mandray zay le resaka volamena io dia mbola toiziko tamin'izany androany alohan'ny isin'ny euro ny banque de France no nanana réserve volamena be indrindra eran'izao tontolo zao amin'ny banque centrale rehetrarehetra tamin'ny mbola nisy ny franc français ny Deutschmark sy ny livre sterling tany Angleterre moa hoe tamin'izany satria izy nanana tahiry volamena be indrindra natanjaka avy amin'ny franc français tsia
ny Deutschmark mbola natanjaka tamin'izany, ny dollara mbola natanjaka tamin'izany, ny livre sterling ary mbola natanjaka noho franc français, ny yen japonais ary natanjaka noho franc français. Tsy misy ifandraisany reo. Raha tsy hoe mahavititsika manoatra ny nataon'ny Amerikanina hoe raiso ny volako. Fa zay volako eny am-pelantananareo azoko avadika volamena rehefa tianareo. Raha mahavita an'izay ianao dia mihamafy ny volanao. Fa hoy zay meko tsy meko 30 andro ianao dia gotry lany ny volamenao aminao. Volantsika nge azo mora kopieny. Ho avy ny sinoa anao kopieny io. Dia ho avy izy miaraka amin'le ariary be dia be dia atakalozy volamena. Ray minitsika dia gotry. Zany hoe esory ao an-doha zany tonga fitondrana. Na amin'ny endriny inona na amin'ny endriny inona. Ka raha mbola misy eny Akatso eny, ny université n'aiza n'aiza, mbola mitantara an'io resaka volamena garantie io, tonga dia roasiko. Tsy mahazo mampianatra. Satria mitarika an'le fampahantrana ratsaina nge natao amin'izany. Zavatra tsy miexista no foroporonina ohatr'izany. Dia zao no teneniko aminao hoe tsisy tenenina zany hoe tonga dia tsisy dikany. Tsisy dikany io na reservatoro. Tsisy dikany io. Andro any. Ndraso aloha misy dikany. Sa misy dikany. Azonao alaina le reservatoro. Dia rehefa mila entana ianao amidinao izy, ifidiananao entana, ilainao ao toerana. Zay ihany. Tsy garantie zany fa mivarotra ianao mahazo vola devise ianao dia zay ifidianana entana. Ohatr'ohatr'izay fa tsisy an'izany hoe garantie ary zany. mety le hoe nidiovina makany a Suisse sy ny tarin'le lasa laingo ndray tsy midikinina resaka stockage iny tsy vovoka volamena izy fa avadika laingo dia mba misy dikany. Misy lanjany iny eken'ny resa-pirenena. Fa tenenina tsy misy fiatraikany koa mitovy ihany zany. Tsisy fiatraikany iny. Io samy matsikaritra rehetrarehetra vaolana tolotra tonga ny amin'le hoe niasa nitady olona fa tsy ny olona nitady asa. Ny amin'ny vaolana 3 alina ariary dia mahazo trano. Mahatonga an'le 3 alina ariary alefa hatrany amin'ny 9 taona findramam-bola dia mitsipotipotika le vola alohan'le olona dia afaka 3 alina ariary na alohan'ny isam-bolana. Fa izy tsy miandry 9 taona fa vao vita le trano na 3 volana na 9 bolana dia miditra amin'le trano izy dia izy manomboka mandohan'le 3 alina ariary. Dia le 3 alina ariary iny raha sendra maty aloha satria 9 taona lava be azo tonga dia mifindra ho azy any amin'ny taranan'le izy tsy ny zanany fotsiny fa na ny zafy kely na zafy hafi ny afaka maka azy fa rehefa 3 alina ariary manomboka 3 alina ariary afaka manao trano tsika. Anao trano daholo eto Madagasikara mandritry ny 20 taona raha kely fanaovana trano amin'ny bazin'ny ekonomia Madagasikara sy ny fanaovana lalana. Mamorina asa tsy tokotsofiroany io dia afaka misakafo tsika satria amin'izay fotoana izay fa midina amin'ny apahefa mividiny entana. Dia karama ianao mahavelona anao le izy. Rehefa mamay an'le vahoana hoe tonga any amin'le hoe ny asa nitady olona fa tsy ny olona nitady asa. Raha tsikaaritrareo tsy niresaka mihitsy koa misy harem-pirenena ve. Tsy niresaka mihitsy hoe famatsiam-bola avy any ivelany. Satria averiko foana hoe raha ianao zao gasikara manana 3 alina isam-bolana anao trano. Za mahay manao trano. Mifanaraka tsika isanao misy banky malagasy milalao ariary mamatsy atsika. Mila famatsiam-bola avy any ivelany ve vao mitsangana le trano? Tsy mila. Ary tsy ianao rery nanao an'le izy fa misy olona amanalina amanetsiny amitapitrisany anao trano. Dia misy mpanao trano tsy za rery fa misy ampolo ny Aminarivo ny amanalina mpanao trano. Dia mitsangana ny tranontsika ny Madagasikara mitobaka ny asa tsy mila fanampim avy any ivelany tsy mila nitrandraka ny harem-pirenena. Za akory tsy miteny hoe tsy mila trandrahana ny harem-pirenena fa amin'izay fotoana izay tsy maika intsony fa zao tsika mahantra rehefa tonga mivahiny miresaka amin'ny olona mahantra dia manaonao foana le mpitondra tsika. Aiza ve ny QMM tsika ny tompon'ny réserve ilmenita 70 millions de tonnes ny tomba natao. Natao ny QMM Madagasikara 20% ny atsika nefa tsika ny tompon'ny entana. Ny asaka 80%. Indray any amin'le fanjakana manao fifanarahana aminy. Ka zay maty satria le fanjakana tsy manana vola voatery mindram-bola vao mahazo ariary dia lasa amidiny ny harem-pirenena. Rapitso rehefa tsy noana tsonitsika ho avy le olona andao hifanaraka tsy mifanaraka zay kory tsy maty noana miandro eo andao formena ny ankizytsika. Afaka miandro eo formena ny ankizy dia izy no mitrandraka azy fa tsy tsika satria tsika dondrona androany. Zaho anatin'le dondrona androany tsy mahavita manao an'le izy. Dia alao ny ankizy any afara fa io raha zao navelantsika le avy any ivelany mitrandraka tonga ny amin'ny ankizytsika tsisy trandrahana tsony eo. Samy tsika tsy nigioka an'le izy le ankizy tsy mahita ho trandrahana tsony. Dia zay natoko za hoe le vaholana misy za miantoka rehefa tsy vita io gadrao aho
zangy eo amin'ny teny an'izay tsy maka risque zéro ny risque alaiko satria niza manafoana ny midy maka décret akariny 200% sandam-bola na io fitondrana amin'izao fotoan'izao tonga de midina ho azy amin'ny apaefany amin'ny vidindentana farana avany velany tsisy magie io farana marana antsika anazy satria resaky kely eo koa ny ataontsika hoe fitantanany fanjakana zay le vola izay ianao hoe tsy manontany tena hoe maninona ny fanjakana no sady tsy mamala tsy manao réaction no tsy miresaka an'ity karazana tolokevitra na proposition omenao ty so de tsy normal ianao ve tsy normal sa fanjakana sa firy taona tsika sy ianao teto ny resaka an'io de zao andriamantozy mazaka raha tsy diso le fiteneneny maninona ny fanjakana satria ka io zao no mitanda any zany fahefana eny fa tsy ny fanjakana rehetra io fa hodiniantsika izara le fanjakana resahanao io 2011 natson'ny CST nanao le résolution iny ny anatin'le résolution ny any takiko misoratra voalohany ao tsy maintsy foanana midy de akarina ny ariary de nanaiky ny CST ny ara-niasa taminy avy voaka le résolution io 80% en CST nanao siniany io afaka mitonona anarana Roland Ratsiraka zao nanao siniany io Naif Raoldina nanao siniany io Razafy Mahefermanana président Sénat am'izao fotoana zao nanao siniany io ry général Ramakavelo ry Lali Ikosa nanao siniany io daholo 80% zareo efa nihevitra mihitsy hoe lasty zany olona roa nanakana izy olona roa zay olona roa ministre ny vola tamin'ny tetezamita Ira Jandarmapianina sy ny filohan'ny tetezamita Yandry Rajoelina ina ny antony satria zany ny azoko lazaina am'izay de hoe satria zany banque ny sponsorny nandray vola tany amin'ny banque izy zany satria ny banque ihany banque primaire ny tiako tenena fa tsy ny banque mondiale tsisy raha ny banque mondiale ny zany resakytsika zany androany tsy ngeva eo amin'ny volantsika de misy risque de any amin'ny taux d'intérêt rehefa mampindram-bolanao ny banque de misy an'le ataony hoe prime de risque iny ambony be iny any amin'ny 10% 15% iny mahatonga ny taboly eto amintsika any amin'ny 20 25 tafakara any amin'ny 50% rehefa mindram-bola ianao ianareo zay mindram-bola mahafantatra daholo hoe raha ohatra ianao mindrana zato matafaverina roa avoeny na telo avoeny iny ianao voaverinao le zato zany hoe raha maka ohatra andro any zany raha mindrana vola 10 millions matafaverina 30 millions voavoaverina le 10 millions 20 millions zany ny tombombatra ny banque raha asorina le flottement asofoanana le midy tsy misy tsony le prime de risque asorina iny verina ty amin'ny 5% 6% ny zanabola de ataontsika raha mindrana 10 millions mety hoe 20% no alohako 20% zany 2 millions de asavo misafidy ny banque inona tianareo le rafitra 2 millions ny tombobaritra reo sa le rafitra 20 millions ny tombobaritra reo mazava azy fa le 20 millions de zay mahatonga azy mitady olona ohatran'ny Rigra Johnson mitady olona insisa manao attaque an'io hoe foanana midy io tsy mety io de lasa information gratuit be tsika hoe Iran reny mazava azy fa tsy maintsy nirakoly izy fa fijeriko azy angamba izy ao ivoiraka reny azafady araha fa mety hoe tsy nirany izy atao hoe fijeritsika azy tsy karazana attaque de ohatran'izay le fipetraky le izy ohatran'izay fipetraky le izy amin'ny resaka midimidy io eny ary ity zany vaovao zay nivoaka tao anatin'ny fanjakana ihany zay mahagaga moa fa tsy misy vaovao ofisialy le izy fa hoe karazana nanao tery voimantana hoe nanery ny banque centrale nandoavana vola natrosan'ireo mpandrarà atsy voalohany nomboka tamin'ny taona 2024 ny fanjakana ankehitriny andriamantozy mizaka Ratsitson rehefa nijery an'le document de hoe mpandrarà hatrany amin'ny 3 arivo sy ray alina any no efa voalo ny volany araky ny tenin'ny ministre ny vola no nampafantatra an'izay zany ary vola mamididina ny 577 milliards ariary no efa voalo raha ny fanazavana no entin'ny ministre ny vola tsy fantatra aloha hoe zay ve ny antony nahatonga n'in'le gouverneur iny nametra-pialana gouverneurny banque foben'ny Madagasikara nametra-pialana ve sa tsy fantatro fa ny fantaniko voalohany zany de hoe raha ny fahitanao an'izay le
fomba fiasa izay tsy isy fiantraikany amin'ny ataontsika hoe fa efa mividy ny malagasy hoe io fanapa-kevitra ndraisan'ny fanjakana io ray aloha de aloha fa alefako zay aloha fantaniana voalohany dangereux be manao an'izay raha mbola ao anatin'ny miditsika raha mbola ao anatin'ny midy zay satria le fanazavana ara-teknika satria averiko foana tany Zimbabwe tsy mifoanany le midy de nanao création monétaire izy mety zay fotsiny atao fa mihoatra an'izay de ozy le midy hoe tena tsy mety io ataonareo nampidininy 100% sandan'ny vola zahira de nanao création monétaire fanindro indray Mugabe i-contre an'le fiainan'ny sandam-bola de mivalina izy mbola naedinjareo 100% ndray hatrany zay natonga an'le hoe million par million fividianana mosy ny biena fividianana mofo tsy haiko 20 millions de zahira tsy haiko dollar zahira oazy ny karaza fa io zany hoe fotana mafaty aloha zany fotana mafaty io fotana mafaty le principe raha vao mbola ao anatin'ny flottement tsika fa rehefa foananao kely ve le anto tsy fantatra ahoana ny fomba azahoany satria mety hoe tsy nianatra finance publique nefa fa inona mahafotana mafaty anazy le planche bien ve sa le planche bien voka be be ny ariary itady devise daholo reo nefa tsisy ny devise de mienjera ny sandam-bola de mienjera ny sandam-bola tobaka zany ny vola tobaka ny ariary nefa ny tsisy devise de lasa mena ho azy izy de rehefa tonga amin'ny mity io ihany teneniko anao hoe tamza mbola nanana compte en devise za no mamaritra hoe za manana 1000 euro tsy amidiko ty raha tsy ohatra hoe 5000 ariary raha tsisy mividy 5000 ariary iny miverina ty amin'ny compte ko iny fa tsisy mivarotra de ohatr'izay le izy rehefa tonga lehibe dehibe zay ividy de tsisy mivarotra devise de mienjera ny sandam-bola atsika satria aveo le olona manana devise vitsivitsy hiteny hoe tsy amidiko ty raha tsy 1000 ariary ko za rery mananako de zay le izy de ny banque tsy banque centrale la manao an'iny fa ny midy ihany manao an'io tolotra stinady eo midy manao an'iny ary iny tsisy hidirany hoe iny tokony tsisy hidirany zay ny ataoko hoe ny rehefa miverina amin'ny taux de change fixe tsika na mamokatra tsika na tsy mamokatra tsika na manondrana na tsy manondrana mijanona fixe iny ary raha zany amin'ny fitondrana tsy ho ampidiniko tsony io sandam-bola malagasy io engagement zany androany tsy mahatra tsony tsika tsy mahatra ohatr'izao tsony za tsy anaiko hoe vidina 404 bâche telo fromage importé ray kilao de fromage importé ray kilao karaha malagasy ray volana tsy azo ekeny zany ranga fa zany mila renina vetivety ary azo atao le izy nantony resako an'iny satria tena hoe mafy be zany le dette intérieur atsika satria nahita n'lay fanazavana mato ministre tao amin'ny fahita lavitra rahavavy moa nampatonga anana metraka ny fantanina iny faharoa tsy fantatro na ny pétrolier na efa voaloha na mbola tsy voaloha fa raha ny fahafantarako azy de ohatrany mbola tsy voaloha misy an'le fanapa-kevitra ny amin'ny hoe fanomezana bon de trésor andriamatoa zao zakatra tsetson manahoana ndray iny amin'ny resaka arabola tsy de mampaninina ve sa tsy mety sa amba technicien anao na metraka an'le raha misy mividy le bon de trésor nge tsy olany fa ny fanjakana zany ando zanabola be deabe satria misy zanabola iny ary ny olona tsy andray bon de trésor izy raha kelikely ny zanabola ataonao aminy de hiditra trosa tsy mijanona io le trosa manandevo trosa anterivozina mandrapahafaty tsy afaka amin'io tsony mandrak'izay zany tsika midika an'izay ny fa ao anatin'ireny le fanaramaso satria tsika zany hatreto aloha zany mbola miara-miasa amin'ny organisation mondiale ohatra ny FMI zany de misy andreny le hitanao le karazana autorité de régulation monétaire reny tsy atahorana ve zay le fanapa-kevitra zavatra ohatray tsy misy atahorana io tsika fotsiny ampitahorana amin'ny zavatra tsy misy liange ny tenendralahy raha voafoanana midy de anao savoan-danitra ny vidinentana de tena gaga le aizany isy théorie zany kefa hoe amin'ny ampahefana izy ko anao savoan-danitra raha voafoanana midy de roborobo ny marché noir zao izy no miroborobo efa eo ny midy ao n'izy ny roborobo rehefa taux de change fixe tsy miroborobo tsony ny marché noir zao izy miroborobo satria manao spéculation ny olona andao nisy 4000 rapitro 5000 rapitro 4500 de manao spéculation ny olona miroborobo marché noir rapitro izy rehefa fixena hoe 5000 francs ny 1 euro inona tsony inona moa ny spéculation ataonao aminy raha misy ara mety 100 francs na 200 francs efa fixe izy am'izay fotoana zay 87 moa tsika nanao ajustement structurel la tsy haiko 86 de nanahoana nefa de raha am'izao ndray zany raha ohatra ka satria ny circonstance manko tsy samihafa ny mitojo zany satria am'izao tsy mitovy tam'izany ange problème larana amin'ny PPN tokony famokarana nakarina
vaolana hitany didiratsiraka nampidiny ny sandam-bola dia nampidiny ny sandam-bola nampidininy dia tsy nilahatra ntsony le olona satria le karama lasa tsy nazahoana gonimbary fa lasa kata vary efatra kilao sisa no azon'le vola any le problema any fa io a no atao averiko foana hoe tsy mila an'izany ajustement structurel zany tsika mametraka rafitra tsy rafitra moa zany mametraka fepetra fa ny rafitra moa tsy mitondra vaolana mihitsy ny rafitra ny rafitra zany tsy mitondra vaolana fa tonga dia apetraka le fepetra tsy miteny ianao vo izy ianao hoe 3 alina ariary dia mavita trano tonga dia miroborobo ny asa mampiditra ianao fonctionnaire ray tapitrisa raetsy mpampianatra tonga dia miroborobo ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa mbola mila ajustement structurel ve zany iza ny institution financière andahany zany fa rehefa mahita eto izy miroborobo ny asa tsisy afaka miteny reo averiko indray raha ny fomba fampindramana vola androany le vola azo ividianana ariary za tonga dia miteny hoe tazomy ihany ny volanareo fa tsy ilaiko za tsy hividy ariary tsony anoatra ny Paul Kagame Paul Kagame nge teny an'izay tsy ambe vola avy ny efa misy banque mondiale tazomy ihany ny volanareo fa tsy ilaiko izy tsy manana midy any aminy volany azy maleo tena ohatrany atsika miverina ny fiandranam-pirenena amin'ny vola maninona moa Paul Kagame moa nasaina tetiko maninona tsy manao oatra azy atao ohatra fotsiny teto hoe hitovy aminazy sy fianarana ka tsy ataonao zavatra ataoniko aizy anao nitovy aminy andao resantsika ary lay fahefa mividy andrimatao zao Jacques Ratsetson lay pouvoir d'achat ambony no ilain'ny malagasy ninona mety ho karazana fiakarana vidim-piainana rehefa ambony zay fahefa mividy zay dia verina fa tsisy ny olana ndao meo anay indray ary satria iny zany le lafiny anankiray resaka amidy andresantsika teo fa le tena le fahefa mividy indray zany otrinahoana indray zany ny mécanisme ahafahanao manazava an'izay ataontsika hoe pouvoir d'achat zay toko io matsa le fahefa mividy dia ohatrany hoe natokana ho an'ny olona manana fidiram-bola matotra isam-bolana fonctionnaire ohatra raha ohatra TDL ny karamany andrano tonga dia lany rehefa midina amin'ny ampahefa mividiny entana lasa tsy TDL ohatra mandray karama 3 volana izy na efa bolana isam-bolana io ny ao dia tonga dia mety afaka mividy vary ray gony izy telo satria hidina amin'ny ampahefa ny vidim-bary 3 alina ny gony ray fa misy andian'olona ny akamaroany malagasy tsy azo an'izay fahefa mividy zay satria na miena amin'ny ampahefa ny ara-ny vidim-bary raha kapoakam-bary ray ny voavidinao androany afaka mividy kapoakam-bary efatra ianao mbola tsy mivany ny olan'le olona dia eo za mampiditra an'le ataoko hoe afa mividy ahoana ny afahan'le olona hividy an'le le vidinetana nidina amin'ny ampahefana tsy misy afa-tsy ny asa io famoronana asa dia izay le hoe fepetra no raisinao fa tsy manova rafitra ianao fepetra no raisinao 3 alina ariary mahazo trano anao trano daholo le olona dia le olona ataontsika tsy ny asa androany le mitady kapoakam-bary isan'andro vao mahita asa izy any amin'ny fanaovana trano tonga dia mitsambikina izy miala amin'ny kapoakam-bary tonga dia miditra amin'ny gonimbary io zany ny famokarana mila atao matanjaka be ampino fanjakana miantoka ny famehezana ny rano manerana Madagasikara manao ny tohadrano manao barrage manao curage ny tany any amin'ny tany fambolena rehetrarehetra dia akarina satria efa misy ny mpanjifa amin'izay fotoana zay dia rehefa io le hoe rehefa miasa ianao zany manana fahafa mividy afaka mividy an'le entana efa nidina amin'ny ampahefa ny vidiny zay nge le izy zay le vaolany zay mamaly an'le teneniko teo hoe ina ny azo n'ity tsy mahazo inenina sarotra sa mora mahazo an'ity sarotra be dia atao misy dikany aloha ty ampidinina amin'ny ampahefa ny aloha ny vidinetana dia atao mora ny azahoana an'ity ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa manahoana famenonana ny banka satria atreto aloha mbola manafatretana foantsika dia nareo mpandrarava hoe asatsony satria tonga dia manapa-kevitra mifanjakana ampidino amin'ny ampahefa ny vidiny io na nividanana iny io nivelany efa zao milasa mitraperty zay tsy mitraperty ohatrany ahoana ny tsy mitraperty izy satria raha maka fotsiny ary lasantsy ataontsika hoe vidina $1 ny ray litre ny $1 20 000 francs dia atao hoe amidy 20 000 francs itao toerana mividy izy $1 amidy ny 20 000 francs dia mandray manana 20 000 francs izy ny ampelantanana 20 000 francs be dia be atao le fepetra ny $1 tsy 20 000 tso fa 5 000 $1 tsy miova ny vidiny avelany ny any tsy azontsika kitiana ny $1 ihany fa 5 000 francs rehefa tonga eto
na ny stock ary amidiny 5000 francs satria nahoana fa 5000 francs fois 4 vao manana $1 ndray izy 5000 francs ny $1 ho ny $1 ny sandany 5000 francs satria nampiakarina ny sandam-bola fa tsy 20000 francs tsony ka raha mbola varotra 20000 izy varotra $4 tsy azo ny atao mangalatra izy zay le fepetra zay le fepetra ary tsy paty antoko ange izy le 20000 BDP lafo ny taloha efa any am-pelatany lasa $4 reny $1 reny taloha lasa $4 iny zany a mila mesure fepetra manokana ho an'ireo fa anao tsy miditra am'izany aloha tsika fa ana zany rehefa zany eo zay vao vanina fa faly reo satria anao plus value satria le 20000 azo maly lasa $4 fa tsy $1 tsony ny atao hoe malagasy manana fahefa mividy midika ave malagasy efa manomboka manana tahiry le économie io resaka io zay mihitsy malagasy manana fahefa mividy ve midika hoe tena isy karazana société de grande consommation de masse eto Madagasikara ka zay tiako azavainao kely le fahefa mividy misy satria rehefa atao le fepetra fa tsy fanovana rafitra atao le fepetra raha manana 1 million ianao am'izay fotoan'izay 150 000 mahazo trano 150 000 gonimbary mbola misy 700 000 francs ny ampelantananao 50 000 francs jirama mbola misy 700 000 francs ny ampelantananao asory fa ny nina moa siramamy ray kilao menaka ray litre sy ny rehetra mbola misy 500 000 ny ampelantananao le 500 000 zany mba azonao anaovana zavatra hafa mba afaka mividy hena kely ianao afaka manao an'izao fa raha ohatra 2 millions ny volany karamanao raha 3 millions karamanao anana mbava be ianao afaka manana tahiry ianao dia mba miditra amin'ny fiainana vaovao ny malagasy zay le izy mba mitovy amin'ny rehetra miaina ny ivelany fa maninontsika hoe voozona antra fa diranovana ohatr'izao iny nefa ve misy fiatraikany amin'ny activité économique na ny fandarana ohatra zany rehefa manana an'izay le fahefa mividy atsika vao misy an'izay dia za manao pari mihitsy raha za zany ny eo ka atao zay na nizaniza na ataony Andry Rajoelina androany io afaka 2 taona 3 taona raha ela tsisy anao politika intsony any amin'ny fandrarahana madio mangarara daholo satria efa samy manana an'izay le fahefa 20 tapitrisa tsika anao trano eny fianakaviana moa zany tsy 20 fa ataontsika hoe na 10 tapitrisa ray anao trano dia fa aiza tsy vitan'olona rehetra zany tsisy tsony monopole raha zany eo aloha tsisy mana monopole zany fa mila misy gaz PDB millionnaire amin'ny marina amin'ny fandrarahana mangarahara sy marina zay ny tadafintsika zay tonga ho azy io tsy zangy eny anao an'io gasy samy gasy manao an'io misy fiatraikany any amin'ny croissance PIB par habitant ve mazava ho azy satria sehatra ny trano io nge ny natonga amin'ny Frantsa ny roboroboko koa nisy fotoana fomba fiteny ta Frantsa tamin'izany tamin'le hoe 30 glorieuse 30 taona tany niakatra fa croissance be quand le bâtiment va la France va ozy ny fiteny tany tsika afaka hiteny an'izay am'izay fotoan'izay rehefa mandeha ny fanaova-trano mandeha Madagasikara satria am'izay fotoan'izay manana amboly ianao afaka manao tourisme eto Madagasikara ianao raha misy ray tapitrisa fotsiny 1 million manambola anaovana tourisme eto Madagasikara raha am'izao aloha misy taxi brus hoe tatitr'olona raha tapitrisa tsy misy teto tsy maharaka zany tsy maharaka teto nisy an'le inona des jeunes tany jeune chrétien tany Majunga 5000 nisany tsisy bus so fianaratsosy tamatavy fa lasa tany tatitr'olona tany daholo olona tsy ampy ny bus vo 5000 zay ketrety raha ray tapitrisa ny afaka mandeha vacances ho aizy reo olona reo tsy ho ampy ny restaurant tsy ho ampy ny anina fa miforona tsy kelikely reo tsy nisehatry ny fanaovana trano fotsiny zany ny roborobo fa ny sehatra rehetrarehetra misy amin'ny fiainan'olombelona any amin'ny fanaovana sakafo any amin'ny fampiatranona fanaovana kiraro izy moa miteny amintsika hoe tsy afaka anao kiraro tsika tsy anaovantsika kiraro am'izao fotoan'izao tsisy mpividy le izy dia sinoa manao karazana dimpena ny azy ny entany amidy mora be raha anao lasa manao ray ny vony zao manao kiraro zao amintsika lasa ny produit de luxe anao ataony dia olona manambola ihany ny afaka makany fa rehefa afaka mividy kiraro zavatra normal nge zany hoe tokony afaka hividy kiraro daholo malagasy tsy ho ampy ireo orinasa antsika ireo amin'ny voalohany ny zavatra anankiray ihany koa raha rotikena fahatongavanao eto satria nisan'ny tena manahirana malagasy am'izao marina fa na dia hoe tsy ny zato isan-jato ny malagasy aza no misitraka ny herinaratra vokarin'ny orinasa tsirama somary mitiraka adihevitra kely ihany izy io dia matoa zao ny zakatra tsy tsona tsy fantatro raha manana na ao anaty programme nareo zany na tsy ao anatiny satria
za zao gaga be hoe fitambarany budget ny ministera telopolo ozy ministre ny vola sy ny tetibola dia any hoe milimiliara any zany a dia mitovitovy amin'ilay vola ampiasain'ny jirama ozy izy ka zay mahatonga fanjakana tsy afaka ataontsika hoe misupporter zato isanjato ny totsy hoe vola ilain'ny jirama ka mahatonga atsika zany mandeha ao anatin'io le resaka fanampiana avy any ivelan'io a tsy fantatra ao anaty programme anareo ve ahoana no ambokarantsika herinaratra ny olana nefa tsika nge tsy ananatsika tsekefa kory le izy ao anatiny potikitsika natina na tsy tiana aloha ny secteur privé tena betsaka mampiasa an'izany hoe sehatry ny herinaratra zany kosa ao anatin'izay ary tena fiainana davanandro mpanao soudure ny poissonnerie cyber café sy ny maro samihafa marina moa fa tsy malagasy ray manontolo a fa ireo tanan-dehibe zany dia saika tena hoe misitraka an'izay herinaratra zay mafijaly ny vahoaka androany fakiko voaingana tamin'ny gazety hoe 600 000 ny abonné ny électricité ny jirama tsika 28 millions angana 600 000 ny abonné ny vidin'ny équipement any ivelany dia averiko foana raha misy équipement 1 million vidiny raha manana abonné ray fotsiny jirama le ray iny a mibatan'le 1 million dia tsy zakany rehefa vity zany a ny mpanjifa dia mavesatra ny vidiny jirama fa raha manana équipement jirama 1 million vidiny ka misy 1 million client baby ray milanja tsirairay reo olonao problema zany a vitsy mimpanjifa ny jirama aloha fa ozy aho hoe tsika nge tsy tokony hijery ny jirama majirama azy androany tsika tany aty amin'ny hémisphère atsimo masoandro fomba fitentsika dakaniny alika ny rivotra dakaniny alika ny zavaraha tokony atao voalohany a atao département na section ray ngeza be mihitsy a ny resaka énergie renouvelable azo avy amin'ny masoandro a sy ny rivotra tokony be dia be zany ny ankizy mandeha makany a dia rehefa hividy panneau tsika tsy mividy any Chine na ny akafo fa eto no amboarina ampianarina ny ankizy fa rehefa vita nge io mahazo jiro daholo tsika eto Madagasikara amin'ny voalohany nge mety ataontsika hoe misy tanàna kely anankiray a asiana panneau solaire atao fandrahoana sakafo dia asaina miova ny fomba fandrahoana sakafo hoe rehefa andro sakafo nareo a andrahoy melo dia afanaina alohan'ny hidinan'ny masoandro manarary ohatran'le masoandro mbola eo fa raha mbola aly anao voanao an'le izy a tsisy afaka andro sakafo le olona fa afaka manao tsika centrale kely anankiray a hitambaran'izy rehetrarehetra dia mbola mamay ny andro maraina any anareo mipasoka any amboarina ny sakafo avy eo nareo mihinana fotsiny manafana fotsiny sisa zay dia fa fanampiana ny tsy fanapahana azo tsy fanaovana charbon fa tokony a mandray andraikitra ny fitondram-panjakana fa ny problema le olona ny fitondram-panjakana tsy mahita lavitra mihitsy téléphérique avy mamay anao zany ve ny lahara-pahamena nefa le malagasy a vidy vary amin'ny kapoka ndraindray raha tsy mahita vola izy ividiany an'le kapoka zany ve nataonao autoroute ny Tamatavy marina ny tenin'le talian'ny ONU hoe mila tokony misy évaluation environnementale aloha vao atao dia inona valy teny ataon'ny fitondram-panjakana androany le olona tonga dia ny limogena fa iny a ohatra tsara mihitsy iny a directeur an'ny ONU a décret nametraka azy décret nanala azy ohatran'izay koa ny midy décret nametraka azy décret mora kely ohatr'izay koa manala azy zay dia rehefa avy eo décret mampiakatra ny sandam-bola dia mivany olona antsika eto Madagasikara mazava tsara mihitsy ny zavatra kely anankiray ihany koa manahoana no ahafahantsika amin'ny fe ny atao hoe tena toe-karentsika satria ianao manko teo ny teny hoe rehefa zany tonga eo tsy hisy tsony ny monopole na tiana aloha na tsy tiana lasa tsy sanatria koa hoe manainona amin'ny teratany fa iny zany reo karana sy maro hafa reo ny tena anisany hoe misehatra amin'izay fandraran'izay inona ny politika oentin'ny FMI mihitsy zany mba hoe ahafahan'ny malagasy tena hoe misy karazana libéralisation na fandrarana mihitsy zany ampiana rabola ny malagasy rehefa manana traikefa izy anao fandrarahana fanjakana no manome
manome avy amin'ny banky. Io gny tadidio maro karavalo manana zao ohatra ahoana nanaovany an'tiako misy gasy zany mba vitany reny fa izy nahazo financement tamin'izany izy tao amin'ny fiaro le filialy niaro financiera niaro de ozy hoe rehefa misy gasy koa mahay mandraraha izy fa ny volany tsy ananany de apitsika izy fa rehefa mandeha ny orinasany mampiasa olona be deabe izy io gny rehefa miteny hoe rehefa miasa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa reo olona rehetra miasa reo mandohetra daholo reo na ho ampidinina raha ny tany etra tsy maninona satria olona be deabe mindray miasa de miditra volany amin'ny fanjakana miditra ho azy de tsy problema mihitsy manao création monétaire am'izay fotoan'izay satria le zavatra ataonao zavatra amorina asa be deabe de le asa miforona iny le orinasa iforona mandohetra le olona miasa aminy mandohetra iny mamerina an'le avance nalain'ny fitondram-panjakana tany amin'ny banque centrale de miodina ny toe-karena fa tsy maintsy amena sehatra ampina aloha ny malagasy satria malagasy ny problema mety manakevitra izy fa tsy manambola de ataontsika hoe tsy mifananana vola no sakana manomboka eto fa ny fanananao hevitra no ataontsika misongadina de andao ara de jerevana de manao business plan izy de rehefa hita hoe mety ny zavatra ataony dia avatsiana vola le malagasy zany akory tsy miteny ange hoe takadakana daholo le rehetrarehetra efa manana am'izao fotoana fa zay tsika tsy manaiky tsony hoe olona ray manana monopole amin'ny sehatra rehetrarehetra zany no hitantsika am'izao fotoana zao olona ray maka de tsy avelatsika tsony hoe olona ray fa tsika ny sehatra tsirairay nanao lavanilina io nanao letsy io misokatra ny fifaninanana rehefa misy malagasy te hiditra mahazo miditra fa tsy hoe olona ray ny anao azy rehetrarehetra tsy manaiky an'izay tsika tsy manaiky an'izay de rehefa miasa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa miala ho azy ny tsy fandriam-pahalemana tanareo fa zato tsy ndresaka ny insécurité koa io insécurité tsy olona tonga amin'ny fahantrana fa io vokatry ny fahantrana fa averiko foana tam'izay mbola kely petraka tamin'ny Majangany ray aman-dreninay matory zay amin'ny alina misokatra amin'ny varavarambe misokatra amin'ny varavarakely ny famaly mame courant rehefa mitantara an'izay ny any amin'ny fahatra raha miteny hoe ny anao zany vao mivaravarana misokatra fa ny anay taloha rehefa mahafana ny andro any atokotany zay matory tsisy mibata tsy misy mibata verimana tam'izany mazava satria misakafo daholo le olona miasa le olona de mavely tena rehefa zay no averinao verina ho azy io fa za momeny olona atao Sofia lesona resaka dalo io de zao no teneniny tamiko io atsotsika dalodalo io nge ozy zanaka tantsay ary tena marina zanaka tantsala izy ny anay taty izy fantatra fa rehefa ho avy ny dalo tsy maintsy misy olo tanàna miaraka aminy le olona ny afaka mampiditra azy mahita ny lalana idirana le olona no manoro azy hoe aty ivoahana tsisy mahitinareo fa nanaovandralany le dina le hoe sabo ze tratra tonga de vonoana ho faty tsy miantso gendarme tsony izy na eo raha ny ray aman-drenyle ao tanàna tratra miaraka am'le dalo vonony fa tam'izay izy nanomboka tam'izay izy nadio ny fangalaran'ompo tamin'ny zorna Sofia iny aloha tam'izay fa mampalahelo ny tonga am'izany tsika lasa tsika am'izao fotoana zao noho le fahantrana gasy samy malagasy no fampinana ny malagasy androany tsy voalohany indemnité ana correction anabaka na ny BPC tsy voalohany retraite-ny mpiasan'ny FCE za mahafantatra olona atao amin'ny FCE io Fenerife Coteste angamba ny anarandreo raha tsy diso efa 10 taona izy retraite tsy mbola nandray retraite na iray volana aza hatram'izao izy mitaky any retraiteny de mampalelo am'ireny olona eny rehefa azo an'le retraiteny de lasa indray no misaotraotra hoe misaotra anao Andriamatoa na Andriamatoa ministre na de zavatra zoanao angely izy zavatra normal de lasa ohatrany privilège be no andraisanao azy ohatra lasa faly be anao nefa zavatra tokony efa azonao normal reo olona retraité an'ny FCE reo zato angamba sisy mbola velona maty daholo le olona satria nahoana tsy misy retraite anao nge tsy velona amin'ny raha mangasika sy ny ihany jeriko an'le fitondram-panjakana andrasany ho faty le olona de rehefa maty daholo reo de tsisy problema tsony le retraite-ny FCE zany famanana olana eto ianao vao mivoaka ny trano ianao de efa orooro afaka misy manasatokantsy any anaty bus zao fa misy miakatra manambana antsy any anaty bus manentaka olona de rehefa mivoaka izy vao mikakika le olona efa lasa
lasa ndrala ny volany za zao ny teny nosy be za nipetraka ny janona anaty tomobile mivadiko ny tonga avany miaraka amin'ireny le porter reny ka izy ony efa mibitsipitsen'ireo mpivarotra reo hoe makabadja le misy badja raina de mibitsipitsen'le mpivarotra izy le mpivarotra koa matahotra ny zalahy tsy midikiny inona madama iny badja iny inona tokoa tonga amin'ny tomobile le anao tsy manapotsy inona tonga de natosy ny madama sokafa mivaravarana tonga de ny tanany nangarina ery amin'ny anina ny tomobile ery raha nisy telefona zany de fa lasany ianao gaga ianao tsy manapo mihitsy inona de taraiky eo zany zavatra misy am'izao fotoana zao de hoy za hoe raha olona madama rery zany nateriny teny lasa mipoketra avy eo le olona manodidina tsisy samihetsika raha tsisy manampy anao na ikikikeo ary ianao zany mahazo atsika am'izao fotoana zao rehefa tsy tiatsika ntsony zany ny tranga de tsy maintsy atao zay ampiarana am'ty 2023 ty ny vaholana tolotry ny FMI malagasy ny anay misy antoka ny anay za sahiteny mihitsy raha hoe ny candidat ny FMI malagasy moa zany sahiteny mihitsy hoe raha ivolana hitsangana ny gouvernement ka tsy midina amin'ny apahefa ny vidinentana faravany velany de miala ho azy izy fa metraperany efa mipetraka mialoha io contrat antsoratra fa tsy le fampanantenana pokaty ambava zavara teneniny vava manidina adino tsy mamatotra ny anay mamatotra fa zay ny teneniko hoe zay miteny an'io tsy maka risque zay satria nizany izy manafoana ny midy nizany izy mampiakatra sandam-bola ronjato isanjatony midina amin'ny ampahefany amin'ny vidinentana farana avany velany tsisy magie io mekanika aritmetika tsotra faran'izay tsotra eo ka za miteny eto hoe manainga atsika rehetrarehetra mahita n'ity fandarany ity raha tena mila fiovany ianao metanan'izay fa zay mila olona isaky ny fokotany eto Madagasikara na eto Antananarivo na any amin'ny faritra mila olona zay iandra ny safiditsika fa ianao raha andeha hifidy ianao ka tsy andrasanao tsy arovanao ny safidinao resy ianao mila arovana zany io safidy io de alefaso tsy misy tambiny raha efa nanao voniny ianao tamin'ny 034 90 375 78 aza mandefa tsony fa miresaky tsika zany zao de fa vita fa le reo mbola tsy nanao ka tonga saina de manainga anareo ako alefaso andao hiaraka iady an'ity vaolany ity rehefa tsy ataon'ny fitondram-panjakana izy tsika niaraka anao azy amin'ny 2023 fa tsy maintsy atao zay manatanteraka azy amin'ity fa averiko eto raha tsy vita amin'ity io tsy vita tsony mandrakizay vitany amintsika ny antony faran'izay tsotra androany rehefa miteny amin'ny ena manjery miteny hoe tia mivaolana mampidina ny vidinentana amin'ny ampahefany 3 ariary mahazo trano isam-bolana ny 80 taona miakatra mahazo valibabena tsabona maimaimpona manany tena taizakely mahazo fanampiana vonjomaika ny sembana mahazo fanampiana ny contractuel rehetrarehetra sy ny frama rehetrarehetra tonga de raisina mpiasa-panjakana mipiasa ny commune mipiasa ny district tonga de raisina mpiasa-panjakana na ny efa lasa retraite ary de ho raisina fanjakana nandony retraite satria azadiny fa reo olo reo rehefa tonga ny retraite tsy afaka andony karama ny retraite nireo olo reo ny commune am'le mandeha retraite isataona hoe tsy vitany commune ny ando azy reo zany tonga de mpiasa-panjakana mpampianatra raihetsy ho ampidirin'ny fanjakana ray tapitrisa ny fonctionnaire ho ampidirin'ny fanjakana miteny an'izay androany de ataotsika hoe resy ary olona hafa ny tonga ao amin'ny fitondrana ninonino nantony na alabato io na inona io janvier manao serment le olona izy ny filoam-pirenena de za ve heverinareo fa février mbola verina ndray tatatata hoe vaolana midina amin'ny ampahefany 3 ariary na itsika rehetrarehetra hiteny eo mitapy veranga io fa tsy lanin'ny malagasy le vaolana de voatery am'izay fotoana zay angina am'izay fotoana zay tsy afaka hitentsony zay nataoko hoe io ady farany io tsy vita am'ty io zay no izy de anjaranareo mandefa vonina amin'ny 034 90 375 78 fa hitanareo koa io mandeha amin'ny télé koa io mandeha moramora amin'ny télé
eny ary tapitra ny fotoanantsika andri mato zao Jacques Ratsitson makasirika anao tompoko ndraiky nasain'ny fandarana tamin'ity alina ity ary ankasana ihany koa ny amin'ny hevitra izay hoentinao mba ahafahantsika manafitra Madagasikara mapakatra ihany koa ny ady hevitra tamin'ity alina ity misaotra indrindra tompoko misaotra indrindra dia misaotra ny Real TV misaotra anareo nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany isaorantsika rehetra tany tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'izao alina izao ny fandarana mamy fotoana ho amin'ny manaraka indray tompo lasy tompo afy veloma tompoka Matezatol manolotra anao ho amin'ny Matezatol manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary